Ahoana Marina. Tena Vonona Hampandroso Vahoaka ve Ireto Mpitondra reto? Araky ny fampafantarana sy ny toromarika avy amin'ny fitondram-panjakana ny alahady lasa teo, dia mitoy ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny tanin'ny Repoblikan'i Madagasikara ao anatiny 12 andro manaraka. Ny Praiminisitra lehibe ny governemanta moa no nanambara izany ny alahady lasa teo. Tsy de misy fiovana firy ireo fepetra izay napetraka, ary isan'ny tena nisongadina dia ny fampitomboana ireo olona azo avory ho lasa 100 raha toka 50 izany teo aloha. Ankoatra izay dia ny filazana sy ny fanambarana ary ny fandokafana ireo ezaka izay everin'ny fanjakana fa ataony ho fanatsarana ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Raha iny laten'ny Praiminisitra lehibe ny governemanta iny no resahana sy alalininy, dia tsy misy mihitsy ny soskevitra mahakasika ny sosialim-bahoaka, mba tsy tenenana mihitsy hoe tsy mifantoka amin'izany mihitsy ny mpitondra. Tsara aloha ny manamarika fa betsaka ny olana izay atrehan'ny vahoaka madinika amin'izao fotoana izao. Ny tsy fahampiana efa nisy noho ny krizy izay niseho teto nanomboka ny taona 2024 ary nampivoaka sempotra ireo mpitondra na ray fahefana mihitsy azy zany ny taona 2022. Ity no tabilao izay mampiseho ny fahaverezan'ny asa teto amin'ny firenena tamin'io taona io. Iarahantsika mahita tsara eto fa midangana izay tsy izy ny fahaverezan'asa ho an'ny malagasy tamin'ny taona 2022. Raha mijery tsara tsika dia efa manomboka mananika manakatra ilay tsipika tamin'ny taona 2022 io ny tsy fananan'asa amin'ny taona 2022 teo. Volana fahadimy ao anatin'ny taona 2022 sika izao. Mbola azo heverina ve ny ampiena io tany tsy fananan'asa eto amintsika ankehitriny io? Gouverner c'est prévoir, hoy ny fomba fiteny izay. Matoa arak'izany ny olona iray mirotsaka hofidiana sy mihevitra fa hitantana firenena dia efa manana paikady hoentiny hiatrika izay zava-miseho ao amin'ny firenena izay heveriny fa ho tantaniny. Ity aloha no teny nataon'ny filoham-pirenena ankehitriny io nandritra ny fampelezan-keviny. Ny zavatra ho atao dia izao: ametraka industrie na usine isaky ny rivompipartany rehetra, hipaky zany aridina makany amin'ny région. Roa taona no nitantanan'ny firenena amin'izao fotoana izao. Izany tokoa ve no zava-misy? Ekena fa efa misy tokoa ny orinasa fampiadiana koa izay natsanga ny filohan'ny repoblika io. Iarahantsika mahita tsara ngamba ny vidanga ny vidin'ireo kojakoja ilaina amin'ny fiainana andavanandro eto amintsika. Efa firy tamin'ireo usine izay nolazain'ireo no efa tafatsangana sy mipetraka ankehitriny ka mampiasa vahoaka malagasy maro. Raha ny antotanisa azo ity aloha dia mazava tsara eto fa efatra tapitrisa amin'ny vahoaka malagasy dia miaina ao anatiny tsy fananan'asa avokoa. Antotanisa izay navoaky ny BIT io. Tsy mbola mivitan'izay ihany fa 7,700 ny vahoaka malagasy no mivelona ao anatiny antsoina hoe secteur informel. Dia mbola samy laza ihany ve ny mpitondra fa mamiratra i Madagasikara sy ny vahoaka malagasy raha mitaha amin'ny any ivelany? Hoy mantsy ny Praiminisitra hoe zay no antony ihany koa anaovantsika reny etsika maro mahakasika ny vary, na vary mora zany na ny vary tsintso zany, reny etsika mahakasika ny tosika fameno reny. Mahamenatra marina. Vonjy tavanandro ve no vahaolan'ny mpitondra manoloana ny tsy fananan'asa io? Tsy mbola vitan'izay fa mbola nampiny ihany koa hoe zay no antony anaovantsika reny stade mihoatra ny 30 eran'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao, ny gymnase. Zay rehetrarehetra zay dia asa foronina ho an'ny malagasy, orinasa malagasy
na dia fotoantsarotra dia afaka mivelona satria orinasa izay manao an'ireny asa reny. Fangamo mpanao trano avokoa ny vahoaka malagasy ekena fa ilaina ny fanamboarana fotodrafitrasa fa na mamirapiratra tahaka ninona zay ty fireneny ty kanefa tsy misakafo ny ankamaroany malagasy. Inona ny dikany? Izany no antony ilazana foana fa sarotra ny heverana fampandrosoana sy ny fivoaran'ny malagasy ao anatin'ny telotaona ambiny sisa ananany izao fitondrany izao. Hoy mantsy ny filomarika Ravalomanana hoe mba hirovana sy ananarana sy ampitandremana. Mbola valiko ihany koa moa le anankiray zao zany taremarika. Ary indrindrindrindra faharoa amin'ny mafisiko anareo hoe maninona no nitranga ohatr' zao ny zava-misy eto Madagasikara raha tsy haitsika no mitandrina vidina lafo de lafo ty satria ny vidiny tia nandritra ny 7 hatramin'ny 13 de 8 milliards de dollars zany a ny vidiny sandana izy ty source avy any banque mondiale fa raha natao hatramin'ny zaotsika amresaky zao de 36 milliards de dollars. Tsy maintsy raisina ny afin'ny ekonomia koa ny fa raha iresaka hoe jery no avitsika tsy maintsy contrôler aloha ny ekonomia atao fixe tsara fixentsika tsara ny stabilité politique zay ny anankiray. De jerenareo tsara koa ty mbola jereo tsara kolikoly na corruption zao ny zava-misy mitranga ny zava-misy a satria tamin'ny ray sy roa arivo zay roa sy roa arivo de 98e tsika ao amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany nidiny zany a tamin'ny valo sy roa arivo lasa 85e loza niakatra any amin'ny 10 ambizatsika tena anisan'ny tena corrompu eto ambonin'ny tany. Tiako resahana amin'izany na inona no resantsika eto ny resaka ekonomia raha tsy hitatsika aloha vahaolana amin'ity resaka araka kolikoly bonne gouvernance fa aloha hitojo rehefatsika hoe aiza nitonany an'ekonomia. Izany no atao hoe olona manana traikefa sy faiza mitantana ny fireneny ary tazana ao anatin'izany fomba fiteny izany ny fipetrahany atao hoe leadership amina fitantanana. Inona tokoa moa no zava-miseho eto amin'izao? Inona no sehatra tsy ahitana kolikoly sy fitarainana momba izany indrindra fa eo amin'ny sehatry ny fitantanan-draha raha-mpanjakana? Ny vahoaka malagasy no badoy ny Mpitondra amin'ny fanomezana iray hetsy ariary sy ny 5 ariary ary ny vary sy menaka mahavita ao anatin'ny 2 andro fotsiny. Fa mba manahoana ireo mpitondra ireo? Entsika tsara ngamba ireo tareim-bola izay mivoaka tsy ara-drariny eto amin'ny firenena ireny. Vola fanampiana ho an'ny Covid-19 ny tsaboana olona manokana nomena ho an'ny komina ny sasany. Ny vola nividianana écran plat teny amin'ny CCO ny raharaha bonbon sucette ary izao indray io resaka SMMC io mba firisan-jato tamin'ireo moa no nisitrahany vahoaka malagasy. Dia hoy ny mpanao politika hoe tsy hoe faly fotsiny ianao mahita mipretandrazana aminao vahotra lasopy mipetsaka izy amin'izao fotoan'izao fa taratry ny fahantrahantsika menakavo reny taratry ilay tsy mba fiteneny atsika reny hoe fangano vahotra lasopy zao ohatran'izao nefa mivoaka malagasy izay ve le nandrasana tohatrany tsy izany tohatrany tsy vahotra poulet de siramasaka amin'ny barika nandrasana tamintsika tohatrany tsy izany mihitsy ohatrany tsy le hivahotra kasibosy efa nampiasaina no eritrerititsika mihitsy ho antsika le tsy mba afaka miverina tsony ny asa tamin'ny fotoan'andro nisy ny agoa dia tsy afaka niverina tsony ny asa tamin'ireny zone France reny dia ny solution hitantsika moa zany dia hoe mivahotra friperie dia lasa informel ary rehefa informel dia azo atao amin'izay anaovana azy azo hoana zao dia zao azo alany eny amin'ny toerana manelingelina circulation manelingelina fifamoivoizana eny satria informel tsy inona ka dia iza nampa-informel anareo iza nanala anareo tamin'ny asanareo mba hapetrao zany zay fanontaniana zay fa aza dia mianina fotsiny ary aza miaina fotsiny amin'ny hoe ka zao aloha misy ka zao aloha zany miainana aza miaina fotsiny amin'izany hoe
marina mihitsy izany voalazanyzany. Ny vahoaka malagasy no mila mifo amin'ny toromasony manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny firenena io. 470 faingo 300 ny olona miaina ao ambanin'ny fahantrana ny taona 2024 ary niakatra 770 faingo 400 zany tamin'ny taona 2024 ity. Iza no nitondra tamin'io taona io? Niala olan'ny mpitondra moa dia ny hoe noho ny coronavirus tonga teto no mahatonga izany. Aiza ilay fahavononana nolazaina tany am-boalohany? Ny fotoana tahaka izao mihitsy no ahitana ny mpitondra iray na mahay na tsy amina fitantanana. Dia ho tahaka ny zava-misy eto amintsika io avokoa ve? Ireo firenena hafa rehetra miaina krizy izy ireo, fa tsy tahaka ny eto amintsika io mihitsy. Ary ny amehana ara-pahasalamana dia tsy mahasakana velively ny fampandrosoana tiana atao. Saingy ny eto amintsika dia tsy fandehana ny vola ampiasaina any amin'ny tokony antefany no olana. Raha ny antotanisa azo dia ny 720 isanjaton'ireo vola izay miasa eto amintsika dia mila ny fanampiana avy amin'ireo mpamatsy vola mahazatra avokoa. Ny sosialim-bahoaka moa dia mionona amin'ny tosika sy ny vatsy sy ny anarana maro tsy haintsony no ataon'ny mpitondra. Satria amin'izay ve mahantra sy sahirana foana ny vahoaka malagasy ka mora sy azo ambakaina? Fa ahoana marina? Ahoana marina?